fa makasika indrindra izay resaka lalao fiadina ny amboaran'ny be ny tanàna izay dia ny zoma teo dia efa niona tamin'ny mpanao gazety ary nitondra fanazavana izay na raha antsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny matv moa ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja bola lavalava andriamantoa Marcel Rakotomalala izay no amafisiny sy nambarany fa ny Malagasy Rugby irery ihany no afaka manome alalana ahafahana mikarakara lalao, eo ihany koa ny fanazavana maro samihafa hoentiny mahakasika izay fifaninanana izay andeha rahantsika izay fionana tamin'ny mpanao gazety izay nataony Malagasy Rugby ny zoma teo izay. Na présidence, na primature, na ministère ny tanora sy fanatanjahantena dia tsy afaka manome alalana anao rugby izany mihitsy. Ny Malagasy Rugby irery ihany no entité sportive eto Madagasikara afaka manome alalana anao compétition na tournoi eto Madagasikara. Dia eto zay dia tena miala tsiny amin'ny madame le maire mihitsy zany zay fa ny mpanolotsaina na mpikarakara an'io match io zany dia mamandalitra any madame le maire fa hoe efa afaka mandeha io match an'io. Eto zay dia miteny mihitsy hoe tsy misy avalina ny Malagasy Rugby ny match ilay coupe de maire io, tsy misy ary dia mbola mamerina ny fialan-tsiny zay fa aminay io zany dia match tsy ara-dalàna io match io noho ny zavatra ataony ireo tompon'andraikitra izay mpikarakara eo zany